tonga sonjay eto amin'ny canapé jaune le fandarana anankiray ahafahanao manaraka zavatra maro be androany amin'ny ity épisode 2 amin'ny thème-ntsika ity izay miresaka momba ny société na ny fiarahamonina dia olona mahafinaritra be iray no invité atsika tsy izy zany fa i Nali Abdallah. Bonjour Nali Abdallah. Salama daholo dia salama koa ny olona an-tokantrano izay mijery zao fandarana amin'ny canapé jaune zao. Tsika moa zany Nali Abdallah amin'izao vanim-potoana zao na ny conséquence na zavatra tsara am'le zavatra ataoko dia ohatran'izay zay zany nahatonga na ny safidy hoe na inona teny ataon'olona na inona vavataon'olona na inona fankaratsiana ataon'olona na maro zavatra ratsy ny ainako na amin'ny fiarahamonina na amin'ny ray aman-dreny na amin'ny sy ny tariny fa za zany efa ny safidy hoe ohatr'izao dia tsy chance dia ohatr'izao ahafahanao nandroso tamin'ny fiainanao zany za sofitra fa mety hoe faniana dépression ianao tao anatin'ireo zavatra maro be ny ainanao reny efa maro na ohatra hoe na dépression na fakivina na teniteny ratsy satria maro le olona tsy mahafantatra anao dia tonga dia minsulta tsotro zao dia zany amin'izay mahatonga anao hoe bon na inona ho atenin'olona na inona ho fankaratsian'olona dia tsy maintsy tsy miaccepte ny zavatra misepasy satria ny olona tsy afaka safidinao hoe anaraka zavatra tianao dia ohatran'izany koa nadrasako ny tenako hoe ny olona koa tsy afaka hisafidy amiko amin'izay zavatra izay iriko zany mahatonga antsika olombelona samy manana ny vatany hoe vatako ty dia tsy tabarako amin'olona rehetra dia zany mahay zavatra tiako atao anazy anisan'ny tena ataoko hoe point lehibe ao anatin'ny resaka hoe
ataoko amin'ny teny vahiny mila tsina amin'ny teny vahiny hoe glow up zay resaka hoe acceptation de soi zay satria raha tsy manaiky ny tenanao ianao ahoana moa ny fomba ahafahan'ny hafa manaiky anao sy malala anao fa rehefa tianao ianao de manaiky ianao de zay ny zava-dehibe indrindra de ao anatin'izay resaka acceptation de soi zay teo amin'ny vondrony ataoko hoe fianakaviana moa zany akaiky indrindra efa tenao teo hoe misy ireo tsy nanaiky de misy ireo hoe nanaiky anao de nataoko hoe rehefa tsy manaiky moa zany de tena ataoko hoe anisan'ny hoe manaratsy manao valiko positive ohatra hoe par exemple hoe raha ohatra misy mitery anao hoe mankaratsy anao de hoentiko mitsikitsiky na hoe hoentiko valiko hoe ataoko hoe cœur les commentaires fa zany efa tsy nandre le zavatra hoe iady amiko satria zany andinika hoe bon za ohaty tsy possible olona rehetra ambony tany ty accepte ana daholo fa anjarako no convaincre olona hoe mba ho ny anjaran'olona no mi-accepte ana de ohatra zay zany nataoko satria raha ohatra hoe chaque fois misy olona mamaly foana de lasa tanao le olona miaro anao lasa kivy naly ty ohatra ny ty ady be nala ty ohatra ny ty problème be nefa le zay zavatra zay ohatra ny tsy tiako de za leoko zany niezaka foana ny tolereko zany le olona miataky ana de jusqu'à za hatramin'izao tena hoe tsara be le ino moa zany efa ketsiko an'izany le fomba fisainana satria tena anisan'ny mampandroso zany zany resaka zany hoe tsy mamaly tsy niteneniny ao baiboly zay hoe valoisoa foana ny ratsy de tena nataonaly tsara zany le izy hoe valoisoa ny ratsy de zao izy tonga amin'izao toerana zao eo amin'izay acceptation de soi zay de naly Abdalave raha ohatra ka hoe misy olona vonona no ananao manohana anao izy de manao proposition hoe anovanao tanteraka zany hoe anova ny vatanao de manao ahoana manaiky ve ianao hoe anova ny vatanao sa hoe tu aimes ton corps tel qu'il est raha ohatra amina manokana resaka opération zany de manana tsy de manana heritreritra loatra zany za hoe anova ny vatako satria matoa rehefa ohatran'izao za de hoe mila accepteko ihany satria na de misy zavatra hoe misy zavatra zany tokony hoe acceptenao mandrakizay raha za zany tsy manana heritreritra hoe andeha nova fananana ohatra fa za ndray raha ohatra hoe anambotramboatra vatana ohatra hoe ampisy reto na forme reto mety possible zay zavatra zay mbola pinay fa zay de raha ohatra hoe tapa-kevitra hoe anapaka tanteraka hoe anao ohatran'izany
zany eto canapé jaune ty mahita fa tena mahafinaritra be reto naliabdala ety ampamarana anarina lia raha ohatra ka afaka miresaka aminao ianao dans 10 ans naliabdala dans 10 ans dia inona no mety hoe afaka horesahanao aminazy hoe courage ve sa hoe vitanao sa inona no afaka hoteneninao amina liabdala dans 10 ans amin'ny ankapobeny zany zao dia mbola hitanareo le zavatra enana zany dia maro zany tanjona tiana tratrarina fa za kosa aloha misy afatra alefako amin'ny ray aman-dreny izay manana zanaka ohatrana hoe manana zanaka homo zany premièrement ho an'ny ray aman-dreny zany andefasako an'ity message ity mba tiako zany anareo miaccepte ny zanakanareo tel que il est na tel que elle est satria ny olona rehetra zany tsy safidy ny mazao anay satria maro ny zavatra enanay tsy hitanareo par exemple hoe harcèlement à l'école ohatra hoe vavavaratsy ataon'ny fiarahamonina nefa au lieu que tokony anareo ray aman-dreny isotenenay zanaka lasanareo koa mipody contre anay dia zany zavatra zany ohatrany aminaka c'est une quelque chose qui est tellement triste en fait satria matetika surtout raha ohatra hoe zay samyzay miresaka matetika ny namana ny hitako macomprendre anay koa par rapport ny fianakaviana hoe la famille nefa zavatra zay ohatra tsy tsara tiako zany mba raha ohatra hoe manana zanaka anao ohatrana mba accepte an'izay zavatra zay satria mba to le olona mafy ny zavatra enana ny harcèlement na ohatra hoe na fiarahamonina tsy tokony atsika ray aman-dreny tsy tokony anareo ray aman-dreny zany no anilika ny zanakanareo zany aloha isorako any mamako hatreto na ny papako dia nandray anahy tel que je suis fa tamin'ny fianakaviako zany maro le fianakaviako tsy le fianakaviako maro fa ny fianakaviako sasany am'le maolany olona misy olona tsy miaccepte anahy nefa zay zavatra zay ohatra ny tellement marary amiko satria n'olombelona rehetra tsy tokony hoe raha ohatra manana kilema raha ohatra hoe manana antsa tsy safidy ny natoa zao anahy satria maro ny zavatra iainako na miresaka fitiavana na miresaka harcèlement dia tout ça zany tena mafy amiko fa miezaka mitraka ihany za dia zany zany mba angatahako aminareo ray aman-dreny hoe teny hoe ino ty atao dia ohatr'ohatr' zay fa ny zavatra tena hitako hoe mety aminahy dia raha ohatra un jour raha ohatra hoe mahita vazaha dia mety possible reny vazaha reny amin'ny accepte anahy tel que je suis fa ankehitriny aloha jusqu'à hatramin'izao le gasy tena mbola ataoko hoe maro tena maro ny lehilahy fa maro koa zany le olona tsy miaccepte hoe ankatianao gratuit